Aliny alakamisy faraky amby telopolo ny volana jolay taona 2024 manolotra ny araba tokolasy tompoko vavy ary tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana zoiteny izay fanarakitsika rehefa aliny alakamisy tahaka izao. Ny fandaharana zoiteny izay manome sehatra ahafahana miteny maneho hevitra eto amin'ny firenena ary tsy hanavahana ny vahiny izay te hiditra eto amin'izany fandaharana zoiteny zany rehefa olom-pirenena na mpanao politika na ampisehatra ara-toekarena na mpanao gazety na ireo maro samihafa izany. Amin'ity alina ity sika dia manana vahiny somary miavaka ny fandaharana amin'ity alina ity satria vahiny raisitsika mivantana va ny Paris France no vahiny fandaharana zoiteny dia tsy izy zany fandrematoa ramparany Antelma. Izy moa de mpanao politika sady mpamakafaka ny raha-pirenena efa nanana andraikitra teto amin'ny firenena ihany koa andrematoa ramparany Antelma izany. Ary malohana ny toetra ramafana sy manahirana eto Madagasikara moa dia nasaitsika izy hoeto amin'ny fandaharana zoiteny amin'izao alina izao. Miarabanao andremantoa ramparany Antelma soa eto amin'ny fandaharana zoiteny anao mivantana ny Paris France. Menanao ny fitenenana. Miaraba ny fandaharana zoiteny ary miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana. Mankahiry anao ihany koa namana ary ny anja amin'izao ezaka ataonao mba ahafahany mpiray tanindrazana maneho hevitra ankalalahana satria raha antsika mahalala fa dia somary teriterianiny fanehoan-kevitra tanindrazana eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa ny avantage zany dia misy anareo ahafahanay mba miteny. Zay moa aty lavitra ihany koa dia tsy de misy atahorana loatra makasika ny demokrasia. Ianao no tena isaoa idiratsika avy ny fantaniana apetrakitsika amin'ny vahiny amin'ity alina ity. Andrematoa Antelma ramparany fa miamahazo vahana ny tsy fifampitokisana eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra firenena. Hita moa zany amina hetsika fanoherana maro samihafa efa nisy ny hetsika nataony tambabe ny mpiasan'ny jirama, nisy ihany koa ny hetsika ataon'ny mpianatry ny université. Misy ihany koa ny tranga maro samihafa izay manapirofo ihany koa fa miteraka izay tsy fatokisana tsy fampitokisana intsony eo amin'ny vahoaka sy ny mpitondra izay. Eo ny Rara Fevergate izay isan'ny tanany sainy maro. Ny fantaniana apetrako angambany amin'ity alina ity de hoe manao ahoana marina moa zany ny sarin'ny Madagasikara andrematoa Antelma ramparany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao. Ie, marina ny teninao zay. Raha ny zava-misy mifamaofao be da be eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao iarahantsika mahalala dia azosika lazaina hoe sary manjavozavo na flou ny sarin'ny Madagasikara hita na manerana an'izao tontolo izao na amin'ny sehatra afrikanina na eto amin'ny ho an'ny vahoaka malagasy raha teo moa zany lazainao teo fa hoe tsy matoko tsony ny vahoaka, tsy matoko ny fitondram-panjakana ny vahoaka no ny zavatra be da be, no ny borda isan-karazana miseho isan'andro iarahantsika mahita. Ireny raha fanapoizenana sakafo, ireny raha faran'izao zay mbola mamaivay tanteraka dia momba ny Boeing 777 izay mampifandrimotra amin'ny firenena iraniana. De araky ny fahitanao azy mbola demokratika ve i raha iainantsika amin'izao fotoana izao? Sarotra ny laza hoe demokratika ny rafitra iainantsika amin'izao fotoana izao. Théoriquement
dia zay ny voasoratra hoe manaja ny demokrasia i Madagasikara. Fa kosa ny realite na ny zavatra iainana andavanandro am'izao fotoana zao a dia izay olona maneho hevitra ka mety manohitohina ny zavatra tsy mety ataon'ny fanjakana dia na samborona de gadraina na mety atao mihitsy ny ahafatin'ny olona. Izany de tsy ao anatin'ny fenitra demokratika mihitsy. Iarahantsika malala fa tamin'ny andron'ny professeur Zafelbert nalalaka ny olona naneho hevitra, tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaona Mampianina nalalaka ny olona nanao hevitra, ary isika moa aty pays africain misy foana matetika ny olona izay manao excès miompampana anatina fitondrana, fa reny zany dia tokony andraisan'ny fanjakana, andraisan'ny mpitondra, indrindra andraisan'ny lehibe ny androm-panjakana, ny filoham-pirenena, andraikitra manokana rehefa misy an'ireny. Raha midina amina sehatra manokana tsika Andriamatoa Antelme Ramparany, ohatra amin'izany ny délestage tsy mety tapitra, tsy misy fiafarany, ny resaka tsy fanjarian-tsakafo, ny aretina miely, ny tany Kongo zao fatatsika fa betsaka ny voalaza fa namoiny ainy tsy mbola nisy aloha ny tatitra tena mazava hatramin'izao inona no lesoka ao anatin'ny resaka hoe fitantanana ny raharaham-panjakana, resaka fitanilana teti-bola ve sa tsy fahampiana politika tena mizotra makany amin'ny laharam-pahamehana. Ny laharam-pahamehana raha ny fahitako azy de efa natsidiko teo amin'ny fanontany valim-panontaniana teo aloha teo ihany moa. Voalohany ny isika zany tokony hamokatra an'izay zavatra tena ilaitsika sur place. Izay fahafahatsika mamokatra ny zavatra tena ilaina sur place zay dia sady miteraka asa ho an'ny olona no miteraka arikarena mampitombo ny PIB zany au niveau national. Ka ny zamo mety hoe tsy zany no anome torohevitra ny fanjakana am'izao fotoana zao, fa zahay efa teo ny vahoaka nanao ny safidiny dia anjaran'ny vahoaka zany mahatsapa manao bilan am'izao fotoana zao. Fa raha amiko manokana dia ny vaindohan-draharaha dia ny famahana ny olana fototra, ny resaka sakafo, ny resaka filaminana na ny sécurité, ny resaka fahasalamana, ny resaka fampianarana. Reny zany ny tena tokony ho vaindohan-draharaha, ary eo ihany koa moa zany ny électricité sy ny rano fisotro madio mazava ho azy. Fa tsy tokony makany am'le rendrarendra zany ny tokony andaniana herijika be loatra. Ny zavamisy koa raha ny zavamisy aloha zany hoe hita eny amin'ny fiarahamonina be dia be ny olana iainan'ny vahoaka malagasy, eo ny resaka sakafo, eo ny resaka rano, eo ihany koa ny resaka fanafody. Ny vahoaka de milaza hoe ajanony ny resaka rendrarendra, betsaka ny manakihana ny resaka hoe rendrarendra zay tsy tena mitondra loatra vahaolana makany amin'ny sosialim-bahoaka. Ny fahitanao azy move zany am'izao fotoana zao efa tapaka tanteraka ilay fifandraisana rapitokisana eo am'le mpitondra sy ny vahoaka entina. Manampy an'izay famahana ny olana fototra izay dia tokony amafisina zany ny ady amin'ny kolokolo, tena mila mametraka ohatra tsara ny mpitondra fanjakana, indrindra fa ny filoham-pirenena, mba tena hiady amin'ny kolokolo, mba atahotra ireo ratsamangaika rehetra tsy hanao an'izay kolokolo zay, satria dia lasa efa tandra vadikoditra ny malagasy ny kolikoly am'izao fotoana zao. Ka zay ny tena
tena raharaha be ny fomba famongorana an'io kolikoly io. Atao hoe fanananatrakefa politika ihany ianao na de nambaranao aza hoe nesory ny vahoaka teo amin'ny zahay de natraka fa ny zatra tiako anontaniana hoe inona ny eritreretinao zany am'izao fotoana zao hoe akoatra ny fanakianana sy ny fitantaraina ny tabataba ataonao isan'andro eo anivon'izay Facebook inona ny dingana iverinao zany am'izao fotoana zao amin'ny fitondrana ny firenena, amin'ny fitondrana ny fiarahamonina mba hanarenana any Madagasikara. Le hoe lasa fanjakana manadino andraikitra, ny azoko ilazana azy angamba tsy manadino izy fa miala andraikitra tsotro zao. Zany hoe fantany tsara mihitsy fa misy tsy fahombiazana dia tsy teo responsable izy am'le tsy fahombiazana fa ailiny any amin'olona hafa foana. Io moa efa spesialité ny fitondram-panjakana, fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ny manilika andraikitra any amin'olona hafa, zany hoe izy tsy tompony andraikitra mihitsy amin'ny zavatra tsy mety rehetra. Ao anatin'ny théorie ny Machiavel manao an'izay zavatra zay raha mamaky an'le boky ny Machiavel amin'ny Le Prince tsika de mahita tsara mihitsy fa anatin'ny technique de manipulation ataony Machiavel ny mametraka an'le manilika andraikitra any amin'ny hafa zay. Fanontaniana isan'ny manitikitika ihany koa Andriamatoa Ramparany Antelme ny hoe manoloana ny krizy ara-toekarena zany misy am'izao fotoana zao eto amin'ny firenena ny ara-tsosialy ihany koa inona ny tokony ho lara-pahamehana zany ho ataony ny fitondrana androany. Ie, tsara fipetraka le fanontaniana hoe tsy ampy ve ny politika am'le fanontaniana fahatelo apetraka ao. Tsy hoe ny politika angamba ny tsy ampy raha ny fahitako ny zava-misy am'izao fotoana zao fa misy problème na fikorotanana système mihitsy. Be da be ny système tsy manaraka ny ordre normal de la gestion publique any ka manano sarotra ny fitantanana ny toe-draharaha-pirenena. Tsy afenina fa reny délestage reny dia olana tena sakana lehibe amin'ny fampandrosoana ny firenena. Tamin'ny andron'ny Andriamatoa Rajaonarimampianina de fa nisy ny projet entina hanarenana an'ireny. Fa vao tonga ny filoha Rajoelina dia nijanona niantona zany lay tetikasa Volobe sy Saofika. Ny fomba fijery tao anatin'ny Volobe sy Saofika de tokony hoe amin'ny 2025 tokony zany hoe am'ty taona ty de tokony efa en équilibre ny compte-ny Jirama ary tokony tsy hisy tsony ny délestage. Indrisy anefa fa voalohany raha nanao an'ilay vision Madagascar 2030 tam'izany de ny tenin'ny malagasy hoe 2030 ela loatra. Zao nefa sika 2030 efa akaiky nefa mbola mipitraka ihany lay problème na délestage. Le izy raha ny fahitako azy le tsy fananana vision à long terme anisany manahirana amin'io raharaha momba ny herinaratra sy ny rano a Madagasikara io ka tsara zany misy politika na paikady mazava tsara hoe aiza ny alea inona ny etapy andalovana ao anatin'ny mangarara tanteraka hanaovana an'izay mba hafantarany olona hoe inona daholy ny zavatra tokony ho ataony mandra-pahatonga ny famahana ny olana. Ny andro 5 taona ny filoha ankehitriny Andriamatoa Andry Rajoelina zay vao nandray an-tanana andray amin'ilay projet Volobe sy Saofika de dikan'izay raha 2025 ny mieritreretina ho voavaha ny olana de za zany mimino fa any amin'ny 2030 any zay vao mety
ovova io olana io mety ho ao satria miankina amin'ny volonté politika izany raha nyresaka tsy fanjari-tsakafo ndray a dia raha tsika malala moa ny changement climatique am'izao fotoana zao aloha manahirana fa tsara ho fantatra ihany a fa misy fangejana ankolaka eo amin'ny famokarana indrindra ny famokaram-bary a Madagasikara am'izao fotoana zao a isika dia vary ny foto-tsakafo malagasy nefa itsika manafatra vary 700,000 tonnes zay zany no afarana amin'ny taona 2025 ty araka ny tatitra hitako tamin'ny gazety za zany mahita hoe miopampana zany importation zany inona no mahatonga ny importation satria tsy ampy ny production locale tsy ampy ny famokaratsika ao anatiny nefa ny famokarana ao anatiny zany a azo atao tsara mihitsy a ny mampiakatra azy amin'ny alaran'ny fanitarana ny velarantany ambolena ny tiako tenenina de ny olona mametraka olana foana hoe ka ny problème ny barrage hydro-agricole tsy ampy azafady tompoko fa ny vary dia ao anatin'ny antsoina hoe graminé ny graminé de tsy plante aquatique mihitsy tsy voatery hoe tsy maintsy amin'ny toerana misy fampidiran-drano no ambolena azy fa miazo atao tsara manao vary an-tanety ohatrany aty ivelany a dia reny fambolenany blé sy ny varim-bazaha reny a dia an-tanety ny anaovana azy fa mila fampiadina tsara eo amin'ny calendrier anaovana azy amin'ny fotoana ilatsahan'ny rotsakorana rehefa tena tsy ampy moa ny filatsahan'ny rotsakorana de tsy maintsy miditra amin'ny antsoina hoe fanondrahana ny production ny tiako tenenina koa raha mbola hoe io production petite échelle io zany a tsy mahavaovà tsony n'io problème-na vary io fa tsy maintsy miditra amina production grande échelle raha ohatra ka te ama an'io problème na production io mba ahafahana manenjika farak'izay aingana ny ampienana farak'izay aingana ny taux d'importation ny olana nefa dia misy groupe an'ireo mpanafatra vokatra zay mahatsapa fa voatohitohina ny tombotsoany raha ohatra ka mitombo ny vokatra atao anatiny dia manana intérêt zareo zany a hoe aleo ny importation no mitombo fa ny vokatra atao anatiny a miena de am'izay mitombotombo zany ny marché azony zareo am'le izy izay zavatra zay nefa dia mbola azoko jerena am'le hoe vision à court terme ihany satria raha vao misy incident kely fotsiny amin'ny filière riz any amin'ny pays fanaovan'ny zareo importation de fa miteraka fikorontanana tanteraka amin'ny activité n'zareo zay fa raha misy kosa amin'ireo importateur reo ny vonina hoe hiditra amin'ny sehatra famokarana local amin'ny alalana fampiasana tracteur sy ny ireny fitaovana famokarana vary amin'ny velarantany lehibe reny dia mino marimarina fa ho voava aingana io resaka farana vary io ahafahana mahatratra ny tanjona amin'ny fahazakantena ara-sakafo zay vao resaka be le resaka vary hybride ohatra ny vary hybride amiko mety azo lazaina hoe solution temporaire fa ny tena tsara dia ny famokaratsika ny fananatsika n'le indépendance en production de sémence satria ny olana amin'ny vary hybride ange tsy maintsy anafatra masombolo foana amin'ireny isan-taona zany tsika any Chine raha ohatra koa ny chinois ka vonina hoe amokatra ny sémence riz hybride sur place à Madagascar dia tsy hitako ny maharatsy azy fa eo Madagasikara zany ny sémence dia am'izay tsika manana ny antsoina hoe souveraineté en sémence souveraineté anatin'ny souveraineté alimentaire moa zany isan'izay atao hoe nampitotongana ny toe-karena malagasy ihany koa aloha am'izao fotoana izao ny olana ny délestage izay atao hoe be dia be ny
fandrarana madinika na salatsalany na ny vaventy ao anatin'izay de miteraka fa tiantoka goavana ho an'ny orinasy reny ary misy vokany a eo amin'izay a fitotonga ny toe-karena izay eo ihany koa ny olan'ny famatsin-drano reny ataon'ny influenceur vahiny vazivazy reny hoe lay teratany vahiny influenceur no mitondra bidon jaune milahatra rano eny rehetra eny amin'ny anehoana fa zay ny sarylay firenena malagasy am'izao fotoana zao araka fahitanao azy inona ny tena mety hoe fototra tsy ahaizan'ny fanjakana mitondra vahaolana ao anatin'izay resaka famatsiana ny jiro sy rano izay. Ny olan'ny delestage sy ny olan'ny rano a ny tena fototra ny olana dia ny tsifisiana paikady mazava ary mangarahara ao anatin'ny famahana ny olana. Ny fanjakana mety manana finiavana tokoa amaha ny olana fa sady tara loatra no betsaka koa moa ny olona zay mahazo tombotsoa amin'ny fisian'izao gaboraraka izao a dia miezaka manao sakana eo amin'ny famahana ny olan'ny zirama. Ka io raha tsy tena misy tanana mafy be ohatran'ny zava-misy amin'ny tany afrikanina sasany ohatrany hoe ataotsika ny Burkina Faso, tena misy mesure exemplaire tsy maintsy raisina dia tsy ho vaovà moramora io resaka zirama, ny resaka jiro sy rano. Eo ihany koa ny fanaovana monopole ny production na électricité a Madagasikara satria dia sarangan'olona vitsivitsy ihany ny mahazo mivarotra ny jiro zay vokariny. Raha ny fahitako azy zany tokony omena fahalalana kokoa ny olona eny amin'ny vondrom-bahoaka paritra rehetra hamokatra ny opérateur any amin'ny faritra zany mba hiditra amin'ny famokarana enerzia sy ny rano dia afaka mitsinjara izay mivarotra an'izay vokatra an'izay amin'ny mpiarabelona ao amin'ny faritra misy azy. Misy moa no milaza ihany koa Andriamatora Amparany Antelma am'izao fotoana izao fa hoe ny fanjakana zay misy mijoro eto Madagasikara dia fanjakana manadino ny andraikitra mahafanjakana azy. Manao ahoana ny hevitrao amin'izany faneho-kevitra izany tompoko? Reny fanoherana amin'ny faritra miparitaka amin'ny faritra isan-karazany reny ny any Kongo, ny any Toliara, ny any Nosbe, ny any Ambatondrazaka etsetretsetra amiko dia anisan'ny alerta reny mba tokony ahafahan'ny fanjakana manitsy fa saingy no mampalahelo dia tsy manitsy ny fanjakana fa manao répression ny ataony dia ny répression tsy mamahavelively ny olana fa mampipetraka ny lonilony ara-piarahamonina. Ny tena atahorana amin'io dia raha tena généraliser lay lonilony dia tsy voasakana ntsony ny fisian'ny explosion sociale. Nisany fanontaniana tena tiako mba hapetraka aminao ihany koa amin'ny tialay ity ahoana ny fahitanao ny resaka fisamborana sy ny fanampenam-bava na olo-pirenena na olo-tsotra na mpanao gazety dia efa saika lasibatra daholo amin'izao fotoana izao raha tsy tranga tahaka ny tranga farany zay tany Benetsy tany Toliara tany zao nisy ny fisamborana dia navotsitra rehefa aveo fa lay endrika hoe misambotra mihitsy ao anatin'izay rehetra izay no tiako hitondranao fa niho-kevitra amin'ny tialay ity Andriamatora Amparany Antelma. Ny fisamborana sy fanagadrana olo-pirenena tsotra na mpanao gazety dia anisan'ny marika ny tsy fahazakana ny demokrasia. Zay olona miteny, say miteny, ohatra ny namana Elia any Toliara zao ao amin'ny antoko otrikafo dia victime an'izay. Fantatro tsara Elia satria olona niara-niasa tamiko tany amin'ny 2004 tany tao amin'ny maison des paysans tao Toliara. Tena manana fitiava-tanindrazana izy ary manana le capacité amin'ny fitenenana
ka tsy zaka ny fanjakana ny manao an'izay satria mety hiteraka fahatongavasaina ny mponina rehetra eto amin'ny firenena dia ny vahaolana ataon' zareo zany a dia ny fisamborana an'ireny olona reny izay hitako fa mivaona zay vahaolana zay. Iverena kely le resaka hoe fitakiana ataon'ny vahoaka malagasy maro samihafa teo a raha ny resaka hoe fitakiana na fanoerana moa zany efa saika hoe nitranga manerana ny toerana maro a ireny fitakiana na fihetsiky ny vahoaka ireny indrindra moa amin'ny resaka hoe olan'ny famatsin-drano sy ny maro samihafa olana teo zao ny resaka intoxication ny resaka fanapozinana ihany koa de maro ny fianakaviana izay mitondra pancarte naneo ny fitakiandry zareo amin'izao fotoana izao zany mampiseho inona zany izay fifandraisan'ny vahoaka sy ny fanjakana somary misy ataontsika hoe karazana tension eo anatin'izay resaka hoe fifandraisan'ny mpitondra sy ny vahoaka izay tompoko. Tsy ekely vahoaka ny rendrarendra marina tokoa zany tena tsy ekena io satria efa hita zay a nandritra ny fotoana lava nandritra ny transition nandritra n'izao fitondrana premier mandat jusqu'à amin'izao antsasaky ny deuxième mandat ny filoham-pirenena zao a dia miompana amin'ny fotodrafitrasa zay a mampifalifaly na ataon'ny vahoaka entre guillemets rendrarendra ny investissement ataon'ny fanjakana tsisy investissement productif mihitsy zany ny projet structurant tena tsy misy mihitsy fa dia mandeha amin'ireny fampifalifaliana vahoaka kianja manara-penitra tsy haiko coliseum etc etc ireny a ny tena olana tsy misy fiantraikany amin'ny fampiakarana ny arikarena fahobe raha ny fahitako azy satria tsy manatsara ny vokatra sy ny fiainan'ny vahoaka amin'ny ankapobeny reny raha ny fantatro dia tokony miditra amin'ny famahana ny olana fototra aloha ny fanjakana dia ny aty amin'ny besoin fondamental zany aloha ny tokony jerena dia miakatra hatrany ny olana amin'ny mpitondra dia matetika rehefa tonga eo fitondrana dia lasa manana conception avo be mieritreritra fa hoe eny misingevana eny ambonin'ny abakabaka eny fa tsy tena mipetaka tsara amin'ny tany ny tongony betsaka ny filoha tratran'izany dia lasa miteraka incohérence eo amin'ny politika zay tanterahan'le izy zany any mahatonga amin'izao fotoana zao hoe manao investissement ny filoha dia zavatra mamirapiratra ny eny amin'ny lac arivo zavatra ohatran'izany ny ataony satria izy zany mieritreritra fa hoe ireny a ny anisan'ny indicateur de développement amin'ny pays hafa dia mila atao ohatr'ireny koa Madagasikara nefa tsy voatery mitovy ny fotodrafitrasa ilain'ny firenena tsirairay fa arakaraka ny zava-misy ao amin'ny firenena io ho an'ny malagasy ny olana atreto aloha dia ny besoin fondamental ny tena olana ny sakafo ny fitsaboana ny transport ny trano fonenana zany ny tena mbola olana fa za tsy midika hoe tsy ilaina akory ny kianja fanaovam-baolina fa tokony vahana araka an'izay teoria mipetraka zay misy ny antsoina hoe pyramide de Maslow dia iny zany ny afahana mitondra ny famahana ny olana ao anatin'izany atao hoe toetra raha mifamaofao moa zany eto amin'ny firenena izany ny tena zavatra mampalahelo anatin'le izy de tanora maro malagasy maro no very fanantenana tanteraka amin'ny ho avy ao anatin'izay zava-misy izay androany te antany hoe inona no afatra tianao mba hampitaina amin'ireo tanora sy ny vahoaka diso fanantenana amin'ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ireo. Ny tanora dia betsaka ny very fanantenana tokoa marina zany fa ny azoko lazaina amin'ny tanora dia raiso ny andraikitrao raiso an-tanana ny ho avinao fa
mila mampiseho firaisan-kina isika mba hiady amin'ny tsirariny, hiady amin'ny tsy fanjariana eo amin'ny fitantanana ny firenena, ametrahana firenena mba tandalana, mametraka ny rôle zany fanjakana izany, mijery ny politika hoe inona ny politika mba ahafahana manome asa manampy ny tanora amin'ny politika ny fanomezana asa, mampiroborobo ny formation professionnelle mba ahafahan'ireo tanora ireo miditra amin'ny sehatry ny asa. Ny torohevitro zao ngamba zany dia mila mivondrona ny tanora, mila mandray an-tanana ny hoaviny, ary tsy mila tia kely mieritreritra hoe te hanan-karena tampoko, fa mila manana vision à long terme, hijery marina hoe inona ny zavatra tianao atao eo amin'ny firenena. Manapetra ihany moa zany ny fandaharana zoite mbola satry ny hoe iresaka zavatra maromaro isika, fa angamba omeko 2 minitra toy ny vahiny rehetra ianao Andriamatoa Ramparany Antelme hitondrana afatra na amtinana zay tianao nentina moa zany tao anatin'ny valim-panontaniana rehetra nentinao tao anatin'ity fandaharana zoiteny tamin'ity alina ity. Ny teniko farany angamba dia manao antso avo amin'ny erivelona rehetra mba tsy ho voafitaka an'ireo manipulation isan-karazany, fa ampiseho firaisan-kina ahafahana mamongotra ny zavatra tsy mety, ny tsirariny eto amin'ny firenena. Marina fa tsisy olona tonga lafatra afaka hiady amin'izany, fa ny fanambarantsika hery dia mitondra hery lehibe ahafahan'ireo mpitarika ara-politika manitsy ny zavatra tsy mety ataony, ary mitondra vahaolana tsaratsara kokoa ho an'ny firenena, na reo mpitondra amin'izao fotoana izao zany, na ny mpitondra mety ho avy ao. Zay ngamba ny teniko farany, fa dia misaotra betsaka anareo eto amin'ny fandaharana izay nanasany tenako amin'ity fandaharana ity. Misaotra tompoko. Isaorana ankasitrahana be dia be ny vahintsika tamin'ity alina intia, tsy iza fa Andriamatoa Ramparany Antelme, izy moa dia mpanao politika, mpamakafaka ny raharaham-pirenena ihany koa, efa minisitra tamin'ny andro ny fitondrana HVM ny vahintsika tamin'izao alina izao. Ankasitrahana be dia be izy nitondra izay faneho-kevitra izay ho an'ny firenena malagasy, ho an'ny malagasy manontolo ihany koa, mba nandray izay afaka noraisina tao anatin'izay fandaharana izay. Izay ny ilantsika fandaharana zoiteny hitondrana faneho-kevitra na matanjaka na tsy matanjaka, na masika na tsy masika, rehefa hevitra dia raisina daholo ao anatin'izay fandaharana izay, ao anatin'ny fifanajana sy ny fanajana ny fitsipiky ny faneho-kevitra daholo moa izay rehetra izay. Metraka ny mandrapitafa ho amin'ny heriny anio toy izao indray ny fandaharana zoiteny izay atsoatsy ihany koa dia efa anomboka itety faritra hitondra ny feo ny vahoaka eny fotony izany fandaharana zoiteny izany. Manaraka tsy tapaka ny fandaharana ihany koa ireo mponina maro samihafa manerina ny Madagasikara, ka dia asaina hatrany isika tsy saraka amin'ny fandaharana. Metraka ny mandrapitafa ao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.